Zaza tsy ampy-taona miisa 10 avy eo anivony fokotany tsara rano ambany sy ny fokotany fiofio no voasambotry ny polisy-pirenena eto amintsika tamin'ny farany herinandro lasa teo iny. Ireto zaza ireto isan'ny mpandray anjara mivantana amin'ny ady miseho izay manakorontana ny fokotany rotonta. Raha ny fanazavany tompon'andraikitra avy anivony polisy-pirenena tamin'ny alakamisy alahady lasa teo iny nisehona korontana sy ny adin'ireo tanora indray tamin'ny fokotany tsara rano ambany sy ny fokotany fiofio. Mahakasika ny raharaha ny ao amin'ny fokotany fiofio sy tsara rano ambany, tsy amin'ny secteur rehetrarehetra moa no hitrangana io zavatra io fa ny atao fiofio dia ny ao amin'ny secteur 3, ny area tsara rano ambany dia amin'ny secteur B sy C. Ny tanora ao zany no matetika misy disadisa ary dia rehefa misy zay fifandonana zay dia misy tora-bato, misy olona maratra foana. Nanomboka tamin'ny 2017 io raharaha io mandraka 2021 zao zany dia mbola miverimberina io, ary ao anatin'ny taona ray tsy latsaky indimy zahay no manao intervention amin'io raharahany entre ny tanora fiofio sy tsara rano. Efa misy niezaka nataon'ny ray aman-dreny teo an-tanàna handaminana n'io disadisany ankizy io, fa mbola tsy mety amin'izareo zany le fandaminana ka mbola mitoetra amin'izao. Indroa taona indray io ny lahady teo tamin'ny 2 dia tamin'ny 4 sasany. Ny tamin'ny 2 dia nisy ankizy lahy ray indray avy atao fiofio sady voadidin'ny meso izy zany ny tanany ny lamosiny, dia misy ankizy lahy anankiray koa moa voahitsakitsaka nandritra an'izany fifandonana zany. Nanoloana an'izay dia tsy maintsy nirisona ny fisamborana amin'ireo navitan'ireo elokareo na ny tamin'ny lakamisy na ny tamin'ny lahady, ka nisy ny olona 9 izay voasambotra tafiditra amin'io raharaha io, 4 ny avy any fiofio dia ny 4 ny avy any tsara rano ambany. Anaovana fanadidiny moa izy ireo izay marena fa tsy ampy taona avokoa, ka rehefa vita ny fanadidina dia ho atolotra ny fampanoavana izy ireo. Marihana fa mbola misy naman'izy ireo any, mbola maro ny lista, ka eto zay dia efa mandefa 4 ho an'ny ireo ankizy ireo ho avy zay amin'ny taona tsy ampozina, satria dia efa ny ray aman-dreny eo an-tanàna tsy henoan zareo teny, dia ho avy zay amin'ny fisamborana amin'ny lera tsy ampozina raha mbola raha toa ka mbola tsy mipetraka amin'ny zavatra ananaran'ny ray aman-dreny be any zareo izy ireo. Hatramin'ny taona 17 no nisian'ity ady eo amin'ny tanora ny fokotany fiofio sy tsara rano ambany ity. Hatramin'izao mbola tsy milamina ny raharaha ka tsy hanaiky intsony ny fanelanelanana izay ataon'ireo ray aman-dreny ao anatin'ny fokotany ny mpitandro filaminana araka ny fanazavan'izy ireo. Manoloana n'io raharahantana n'ireo tanora ireo dia nisy tokoa ny fifandaminana nataon'ny ray aman-dreny tao, dia nilamin-damin-dantsy ilay izy dia misy indray. Ka amin'izao tsika manao fanadihadiana zao dia maro tokoa ny ray aman-dreny manatona anay hoe mba ho alamina ilay izy, tsotra be ny resaka anay, tsy misy fifandaminana. 2017 jusqu'à 2021 5 taona zay ny aretana tao momba n'io raharaha io. Rehefa misy ny sakoroka dia misy foana ny victime hafa, ny olona mandalo, ny olona mpivarotra voaroba mahakasika n'io raharaha io, ka tsy misy na iniza nanao intervention, tsy misy zay zavatra zay, fa ny lalàna no ampiarina amin'ity tranga anankiray ity, satria dia menacer ny ordre public amin'io fokotany anankiroa io isakin'izay misy io tranga io. Mitohy amin'izao fotoana izao ny fikarohana sy ny fisamborana izay zatovo mety ho naman'izy ireo eny anivon'ny fokotany rotonta izay voalaza teo ambony ireo.